ahoana ve ny mitondra ny malagasy izay indray zany a no aty atytsika eto a tonga soa eto amin'ny fandarana zany foresanté aty Canada indray ianao. Nandalo teo a ny tambaovao malagasy izay hita fa nisy fivoarana betsaka zany a teo amin'ny hoe fanehoana an'izay hoe mahamalagasy zay. Efa tsara aloha zany a izay toe-tsaina izay fa saingy hoe mila adiadiana zany a mba ho fantatry ny malagasy rehetra tsy vaky volo zany hoe inona marina zany a no tena tiana apetraka ary inona marina ilay foto-kevitra entina izany. Omaly nandalo teto ihany koa zany taty Amerika ny eclipse izany hoe rehefa misy fotoana zany hoe manakona ny masoandro ny volana de maizina tanteraka zany a ny tany aman-danitra mandritry ny eo ataontsika hoe eo amin'ny 4 minitra eo zany de rehefa avy eo indray a vao misokatra indray ka maro de maro zany a ny interprétation ambadiky ny izay hoe fandalovan'ny volana manakona ny masoandro izay ary maro dia maro ny mivarahotsana zany a ny amin'ny hoe fambaraloza farandro samy manana ny finoany daholo zany a amin'io interprétation ny spectacle ny zavaboary izay hoe tsy mbola nisy zany ny scientifique izay afaka naboatra n'izay fandalovan'ny volana nanakona ny masoandro izay ka ametrahako zany mantsy a zany zavatra rehetra izany a fampietreretana atsika mianakavy amin'izao fotoana izao zany a de ny hoe misamboaravoara zany a ny zava-misy eran'izao tontolo izao dia niady izay hoe tsy mety mitsahatra any Ukraine sy Russie de eo ihany koa zany moa ny adin'ny palestiniana sy ny juif ary ny tany mandroso ny occident amin'izao fotoana izao dia mivarahotsana satria efa eo an-dalan'ny ataontsika ihany koa zany izy hoe ady mafy eo amin'ny resaka ekonomika izany hoe ao anatin'ny mananotanina zany a ny récession na ny fahity izany. Iverina zany aho ao Madagasikara inona sinona daholo ny fandraisan'izay zavatra rehetra izay zany a ao Madagasikara. Efa hita fa misy an'ilay hoe recherche de l'identité zany ao amin'ny malagasy, misy an'ilay hoe fangetahetana ho tafavoaka tao anatin'ny aizina, efa misy an'ilay hoe mangetaheta ny anana ny indépendance tena izy na ny fiandrianam-pirenena. Hita zany zavatra rehetra izany zany a hoe à travers ny discours ataon'ny politicien, discours ataon'ny vahoaka, ny hevitry ny vahoaka tsy mandady arina zay samy manana ny fomba fitondrany zany a an'ilay discours izany hoe raha ohatra zany ka olona politicien zany izy a mitady toerana izany hoe manana ambition zany izy a hanana toerana amin'ny fitondrana na ho député io na teo ministre io sy ny sisa dia hitanao fa mikajikajy zany a ny fomba filazany zavatra zany izany hoe tsy tena milaza ny tena zava-misy izy zany fa amboamboariny zany le discours mba hoe sao de animbay ny firesahana zavatra ohatran'izao zany hoe tsy zato isan-jato zany ny fahamarinana zany no lazainy fa manana ny objectifany izy zany a amin'ny toerana izay tadiaviny a eo amin'ny fitondram-panjakana. Tsy azo metsiny izy satria
Izay zany ny objectifany, mazava ny objectifany zany dia ny ahazo toerana eo amin'ny fitondrana. Etsy ankilany indray nefa zany ny hoe vahoaka tena hoe ivelan'ny fitondrana izany, zany hoe ny vahoaka tsy madady arina zany dia milaza zato isan-jato izany ny hoe fahatsapany ny fiainana, ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny fandiriforina eo amin'ny fiarahamonina, eo amin'ny tsy fahazahoana ny zofototra maha-olombelona, dia ny tsy fahafahana intsony zany mitsabo-tena ara-dalàna, ny tsy fahafahana mandeha fanenkizy any an-tsekoly, ny tsy fahafahana mandony hofatrano, ny tsy fahafahana misotro rano madio, zany rehetrarehetra izany zany ary manginy fotsiny ny tsy fandriam-pahalemana. Izay zany dia langazin'ny vahoaka izay hoe mangetaeta an'izany hoe mba ivoaran'ny fiainany zany. Kanefa izy zany tsy manana kajikajy andeha eo amin'ny fitondrana. Misy indray zany ny langazin'ny olona izay hitanao hoe mba manana an'izany hoe bonne foi izy zany ny mba ivoaran'ny Madagasikara, dia mba manome ny heviny zany izy amin'ny fomba fijeriny sy ny hoe vahaolana entiny zany amin'ny lafiny maro. Misy zany ny hoe avy etỳ ampitan'ny ranomasina izy zany mba mandefa ny heviny sy ny hoe mba manome vahaolana. Efa tsara daholo zany zavatra rehetrarehetra izany, satria efa ilay hoe mangetaeta izany ny ataontsika hoe fitadiavana ny identité sy ny hoe fitadiavana ny indépendance izany amin'ny firenena iray. Tsisy maharatsy an'izay zavatra rehetrarehetra izay, fa hoe hatramin'izao aloha dia mbola tsy misy fiovana zany ny hoe tena fiainam-bahoaka zany amin'ny ankapobeny. Inona zany no lesoka ao ambadiky izany zavatra rehetrarehetra izany tsy hatongavana amin'ilay hoe filaminam-bahoaka sy ny hoe fahazahoan'ny vahoaka izany ny hoe mba anjara masoandro zany eo amin'ny fiarahamonina. Inona ny lesoka zany ao ambadiky izay rehetrarehetra izay? Dia ilay efa famerimberiko eto foana ny amin'ny hoe tsy fandraisana andraikitra. Izany hoe rehefa dinihana ny malagasy, efa noresahako teto ny hoe fombafomba ny karakteristika ny malagasy avy aiza ny malagasy raha inona zany no mitambatra ao amin'ny malagasy manomeny atao hoe malagasy. Misy raha maromaro mitambatambatra ao zany hoe efa misy influence zany zay zavatra zay eo amin'ny resaka personnalité. Ka mora ve ny mitondra ny malagasy? Na eo amin'ny resaka fiarahamonina zany, na eo amin'ny resaka hoe fikabanana madinidinika, na eo amin'ny resaka hoe any am-piasana, mora ve ny mitondra an'izany atao hoe malagasy izany? Indrindrandrindra zany amin'izao hoe demokrasia, efa malalaka ny fomba fitenenana rehetrarehetra, efa mahazo miteny izay tiany hotenenina daholo ny olona rehetrarehetra, indrindrandrindra koa zany amin'ity YouTube ity, ary hoe ohatrany ahoana ny fombafomba ny resaka izay tian'ny malagasy ny miaino azy, ohatrany ahoana zany ny fomba firesahana amin'ny malagasy amin'izao fotoana zao mba ho renin'ny sofiny zany ny zavatra tiakambara. Zay daholo zany manodidina an'le hoe mora ve ny mitondra malagasy amin'izao fotoana izao. Satria raha ohatra ka hoe misy an'izay hoe fitondrana olona zay dia dikan'izay dia hoe misy tanjona tiana ho tratrarina zany ao anatin'ilay fitondrana olona. Tafita ve zay eo amin'ny ataontsika hoe lafiny maro zany? Satria raha ny zavatra hitako amin'izao dia ny hoe lay olona manao fiteny masitsika zany iny tena
miditra tsara any anatin'ny lohan'ny malagasy ny tiany ambara. Ilay olona somary maherihery vaika ny fiteny, somary manompa, izany hoe tsy mitsara zany anireo izay hoe manao fiteny, manao vocabulaire amin'ny fanompana, tsy mitsara fa manana ny zavatra tiany ampitaina reny karazan'olona reny. Ary misy atezerana ho aminy ao amin'ny zavamisy. Ka zany zavatra rehetra izany mila diniantsika malagasy daholy. Fa tsy faly fotsiny tsara hoe inona koa olona dala, olona mpiteny ratsy tadidio, fa ireny olona ireny no tena sahy milaza ny marina, sahy maty amin'ny zavatra lazainy. Zay zany aloha mila diniantsika zany izay zavatra rehetra izay. Ary be mpiaino izy satria marina ny akabeazan'ny zavatra lazainy. Kanefa moa efa niteneniko teto, nambarako teto ny atao hoe atezerana. Raha vao zavatra atao ao anatin'ny atezerana izany dia matetika lasa manome lanja an'ilay olona iatefan'ilay atezerana izany. Izany hoe tsarainy fotsiny ianao hoe olona dala, olona mpiteny ratsy, olona ratsy taisa. Zay fotsiny zany fa ny contenu zany mody tsinitsiniaviny. Eo mantsy zany no hoe anomezako karazana réflexion zany amin'izay hoe fomba izay. Kanefa zay fomba izay aloha hatramin'izao no mbola mampisokatra ny sain'ny vahoaka malagasy, zany hoe ny vahoaka malagasy ve zany efa zatra karavasina voazay vao miaino. Fanontaniana mipetraka koa zay zavatra zay, satria rehefa manao conférence amin'ny Centrafrika zany moa ny tenako dia manao ihany koa zany débat momba ny ataontsika hoe fitaizana ny ankizy zany aty amin'ny tany mandroso izany, dia ny fitarainan'ny ray aman-dreny zany dia ny hoe tsy miaino intsony ny ankizy rehefa aty amin'ny Occident, efa mamaly valy, efa manao ny toetran'ny ankizy aty. Zavatra rehetra izany nefa zany dia mila fantarina ihany ny amin'ny hoe moa ve ianao ray aman-dreny dia mbola mieritreritra fa manana foana ny marina zany sahala amin'ny hoe tany amin'ny tanitsika izany. Zay zany réflexion apetrako zay zavatra zay. Satria rehefa mandeha zany ny débat momba ny fitaizana zanaka io zany dia hoe ny tena marina le zanakitsika mainty hoditra, ny kapohana ny mety aminy. Rehefa kapohana izy voazay izy vao miaino anao. Fa ty hoe kiresadresaka ty satria ty mantsy zany dia efa hoe tsy mahazo mikapoka zanaka. Zay zany ny hoe lalàna mipetraka zany amin'ity tany ty, dia le zaza zany afaka miantsy polisy raha ohatra ianao ka mikapoka azy hoe mikasy tanana azy zany. Dia fa au courant an'izay daholo le ray aman-dreny aty zany dia tezitra fa hoe tsy afaka mikapoka ny zanany. Kanefa misy zany mandefa an'izay réflexion zay hoe ny ankizy mainty anie tsy mitovy amin'ny ankizy fotsy hoditra e. Satria rehefa kapohana izy voazay izy vao miaino. Izany zavatra rehetra izany tsy ny tenako ny teny hoe diso ve sa marina ny zavatra lazain'ny ilay ray aman-dreny mainty hoditra izany. Tsy anjarako fa réflexion fotsiny zany zay zavatra zay apetrako zany amintsika malagasy. Satria ny zavatra hitako zany dia rehefa maherihery vaika zany ilay hoe fitondrana ny discipline izay apetraka. Moa ve mbola miandry an'izay rotsakazo zay ve zany isika malagasy, voazay vao hifoha, voazay vao hoe motive anao zavatra. Eo daholo zany mantsy ny fanontaniana mipetraka. Fanontaniana mipetraka koa zany dia hoe manana profilana leader ve ny personnalité malagasy.
zay koa zany fanontaniana mipetraka. Ary ny malagasy ve manana profilan'olona entina sa mpanara-drenirano sa mpanohitra. Zay koa zany a mila jerevana ihany koa zany a eo amin'ny hoe resaka leadership zany, satria moramora kokoa zany a ny hoe hitondran'ny vahiny atsika malagasy noho hoe isika samy isika zany. Mila jerena amin'ny antsipiriany zany hoe inona ny mahatonga an'izay zavatra zay. Satria rehefa miteny zany a ny Union Européenne na ny hoe ny ONU ohatrohatran'izay zany ny olona aty amin'ny Occident, fa zay vao miaino ny akabeazan'ny mpanao politika malagasy. Fa ny lidera eo atoerana zany a ohatrany efa ny hoe tsinotsiniavina zany a ny fombafombany. Misy responsabilité nao lidera zay zavatra zay, ary misy ihany koa responsabilité ihany koa aty amin'ny vahoaka entina. Satria raha ohatra ka mitsangana ho lidera ny olona anankiray, ny zava-misy mantsy zany amin'ny Afrika sy Madagasikara dia teo lidera daholo a, izay mahatsapatsapa ny tenany zany a, fa hoe mba misimisy vola kely zany a, bebe kokoa noho ny sasany a, manamana-pahaizana kokoa noho ny sasany a, dia efa te hitsangana ho lidera daholo. Zay aloha zany a tsisy afaka mandahan'izay. Kanefa n'ilay hoe profil na vrai leader ve, maro ve ny manana an'izay, satria zavatra tsy vita mora izany hoe leader izany, mitaky zavatra maro zany ao anatin'ny atao hoe leader. Ka maikamaika zany a ny akabeazany ny amin'izay hoe teo leader izay. Kanefa manana n'ilay toe-panahy marina ve ny amin'ny hoe vrai leader. Ny vrai leader dia ny olona izay hoe mitarika ny olona zany a amina objectif ary mijoro amin'ny foto-kevitra izay taritan'ny olona zany a amin'ilay objectif tiany hoentina, ary maharesy lahatra ny olona izy zany a fa aty zany a ny lalana ahatongavantsika amin'ilay objectif, dia miaino azy zany a ny mpanaraka azy a avy ao afara. Ny zavatra hita nefa zany a ao Madagasikara dia tsy de tena ilay hoe foto-kevitra ny tena jerevana zany, fa ny hoe ny vola ao am-paosin'ilay leader sy ny hoe ohatraohatry ny ahoana moa zany mba tsaratsara endrika ve ilay leader, mba bogobogosy ve, ary mbola miditra ihany koa ny hoe avy aiza ilay leader. Izany daholo zany a zavatra miditra ao anatin'ny ataontsika hoe zany hoe toe-tsaina ny vahoaka entina sy ny mpitondra amin'izao fotoana izao. Satria hoe raha vao tsy manana miliara paosy anie aza midimiditra eo, satria ny olona keo fampahanana vola daholo ny olona rehetra amin'ny mba hoe afaka hifidy anao sy ny afaka hanohana anao eo. De fa iny zany fa mifaninaninana daholo zany a ny hoe manangom-bola amin'ny fomba rehetra izay ahafahany manangom-bola. Tsy anjarako moa zany a no hiteny eto ny hoe avy aiza sy avy aiza daholo ny vola izay kirakirain'ny olona teo leader. Kanefany a zany zavatra rehetrarehetra izany zany a dia toe-tsaina nambolena tao amin'ny vahoaka izany. Ny hoe tsy maintsy mba mivimbivimbina zavatra kely ange, menaka, vary, siramamy, koveta, vao zay vao babon'ny fon'ny vahoaka. Amin'izao fotoana izao aloha dia zay mbola mandaitra, satria raha ohatra tokoa vahoaka matinoana, vahoaka izay hoe tsy hitany hoe iza ny sarangotana, dia ilay eritreriny zany dia hoe ty zany ny olona matanjaka afaka analantsika tao anatin'izao fahatrana izao. Nefa vao fitaka foana fa efa vitan'iny zavatra nozaraina tamin'ny propagande iny nge zany ny anjaranao
mandritry ny 5 taona manaraka sarotra nefa ny andeha ampidirana ao anatin'ny sain'ny vahoaka izany izay hoe efa voataiza tamin'izay zavatra zay ka mivadika cercle vicieux zany io zavatra io amin'ny mpitondra sy ny entina satria rehefa zatra ny tsipatsipazanao trondro zany ilay olona de efa zatra an'iny izy efa miandry an'iny izy zany tsy mieritreritra tsony izy izany no hoe izaho ane ka tokony hamitana mba hinanako trondro satria rehefa tsy nizaranao fitana hatramin'ny voalohany izy zany fa nizaranao trondro azakaka fa rehefa misy fotoana koa ianao tsy manome an'ilay trondro dia eo ianao ny voaoba eo anao no azo ny karazana fanatsiniana amin'ny lafiny maro rehetra zany kanefa avy anao afaka hizara trondro mandritry ny fotoana maharitra satria mba misy fetrany ihany koa ilay trondro fa tsy ianao tsy afaka hanome trondro olona mandra-pahafatiny sy ny hoe ny taranany hizaranao trondro foana vo zay vo akasitraka anao misy fetrany koa tiako tenenina amin'izany de misy fetrany ny vola misy fetrany ny materialy fa ny hevitra no mipetraka mandrakizay ho an'ny taranaka rehetra any aoriana mbola tsy tratratsika aloha zany amin'izao fotoana zao satria situation d'urgence foana zany hatramin'izay nazahoana ny fahaleovantena izay de situation d'urgence fa tsy nisy mihitsy ny planification dia ny mialoha hoe izao ny itondrana ny vahoaka satria zay mieritreritra anao an'izay zavatra zay koa aloha de fa fantatritsika rehetra koa hoe inona ny miandry azy inona nefa izany ny hoe zavatra tokony ataon'ny malagasy fantatry ny rehetrarehetra hoe inona ny tokony ataony ny manam-pahaizana finona no tsy mety mampiroso amin'izay zavatra zay dia ny tahotra kanosa be sika malagasy inona koa ny zavatra hafa zany ny tsy fandraisana draikitra mbola tsy zao aloha ny hiditra amin'izany zavatra zany nefa araky ny tenin'ny Martin Luther King de ny hoe rehefa hanomboka zavatra ianao dia tsy maintsy manomboka aloha zany amin'ny antanatohatra raha te ho tonga ary amin'ny tohatra ery ambony ianao zany de tsy maintsy manomboka aty ambany aloha ianao izay ianao vao tonga ary ambony kanefa moa izay hoe personnalité tsy mandray andraikitra personnalité matahotra personnalité manohitra zay zany zavatra tena personnalité tipika zany amin'ny akamaroan'ny malagasy zany izay hoe tsy te hiditra lalina zany kanefa ny firenena rehetra izay niorina izany na ny Senegaly raha zao efa tsy mandray baiko itsony fefa mba nieritreritra izy ny hoe andao amin'izay resitsika tanana amin'izay ny tanindrazatsika isika vahoaka amin'izay no tena andray azy defa tsy nandray baiko tsony zany ny Senegaly ka isika malagasy ve mbola iandry zany ny baiko ny tany mandroso aty izay hoe efa mba manana ihany koa izy ny zavatra manahirana azy amin'izao fotoana izao ka ny eclipse izay no resako teo de samy manana ny andraisany azy misy ny laza hoe fambaraloza ny amiko indray ny zavatra ohatran'ireny de ny hoe teo ny masoandro mibalika nanome hafanana ny olona rehetrarehetra misy fotoana ny volana zany nanakonazy tokony hatonga sainatsika zay zavatra rehetrarehetra izay rehefa avy eo niverina indray zany ny masoandro ohatrany hoe ilay volana zany nandio an'ilay masoandro izany
amin'io fotoana io zany farany io zany an'io eclipse io dia andray ny vokatry ny zavatra rehetra izay nataony isika olombelona. Raha niezaka ianao zany nandritra ny androm-piainanao dia amin'ity taona ity ianao zany ioty ny vokatry zay ezaka rehetra nataonao zay. Raha nanao ratsy olona ianao nandritra ny androm-piainanao dia ifoa io olona io aorinan'ny eclipse zany, ka tsy ho azo avilivily itsony ny heviny sy ny fiainany. Izay zany no dikan'iny eclipse iny, fa tsy tokony hoe ampatahotra atsika iny zany. Raha tsy nanao ratsy ianao, tsy nanao ratsy olona ianao, aza matahotra. Aza matahotra ny eclipse, fa izy no ampivoaka ny talenta rehetra ao aminao ao. Izy no ampafantatra ny olona hoe iza marina ianao. Raha ohatra ianao zany olona negligena foana hatramin'izay, ny sous-estimena foana hatramin'izay, kanefa ianao mba manana ny valeranao ary mahatoky an'izay valeranao zay, dia tsisy zavatra mampatahotra anao fa hipoitra zay valera zay, zay vrai valeur izay. Izay zany ny dikan'iny hoe eclipse iny. Maro ny zavatra mifamafao iaho ao Madagasikara amin'izay resaka hoe leader sy ny vahoaka entina izay. Ka raha tsy masaka raha-potokevitra miara-mirona ny malagasy, ampidirina mihitsy amin'ny fanabeazana ny vahoaka ny hoe miara-mirona ampandroso ny firenena, miara-mirona mba isin'ny fahamarinana sy ny tsy fitanilana amin'ny samy malagasy. Rehefa izay ane no mipetraka amin'ny malagasy rehetra rehetra, tsy hitako hoe aiza ny problema. Satria na ny tany mandroso ange, na ny frantsay, na ny europeana mbe fa miteny hoe fampiresahanareo. Satria izy koa zany mba efa ihany koa zany hoe te anao fifampirarahana amin'ny fomba madio amin'ny malagasy. Satria na izy koa raha mbe fa tsy hita mitsony hoe aiza ny asian'ny tongony. Fa isika malagasy ine no mbola tsy tapa-kevitra, fa mbola misy zany ny titena hoe anay olombitsy ihany no tokony hamiratra eto amin'ity tany ity. Zany zavatra rehetra rehetra zany dia mila ny fifampidinihan'ny vatona sondritry ny tany. Averimberiko foana izay hoe vatona sondritry ny tany izay. Satria rehefa mihidy amin'izay zany ny taninao, efa miray loha daholy hiaro ny taniny, efa miray loha daholy ny amin'ny hoe hiaro ny harena misy ao amin'ny taniny, rehefa miray loha daholy hoe ahoana ny fomba fifampitondrantsika malagasy ity. Tsy tenenina fotsiny ambavany hoe miavana, tsy tenenina fotsiny ambavany hoe tsika samy malagasy. Fa dinihana hoe ahoana samy malagasy ahoana. Satria raha vao tenenina ambava fotsiny ine zay, kanefa ny ao amin'ny fiarahamonina mbola tsy misy an'izany samy malagasy zany, fa mbola foko mizarazara